Tovolahy vao manodidina ny 20 taona eo itoky. Zanaky ny vanim-potoana ankehitriny moa ny tovolahy, ary tena fatra-panaraka ny fivoaran'ny fotoana, ka nolazainy ho finonom-poana avokoa izay ninoana sy nohajainy olona taloha. Nolazainy fa tsy ilaina ny fomba, noheveriny fa tsy misy dikany ny fady. Amin'ny manokana dia babakoto daholo ny taolo. No nitapitriny ny taom-pianarany, dia nanolo-tena ny handeha hiala sasatra any amin'izany toerana voalaza fa masonody izany itoky. Porofoko aminareo, hoy izy nirehaka tamin'ireo namany, fa izaho dia tsy handay ranody. Mba hanananatra azy ihany ireto farany saingy efa tapaka ny hevitry toky, ary tsy hahinosakana ny lahy rehefa hanao ny ditran'izay. Dia lasa tokoa ary ilay adala nandeha ny ala sasatra tany amin'izany tanàna iray antsoina hoe Ambatondrazaka izany. Voalaza fa taranaka vazimba avokoa ny mponina tao amin'io toerana io. Ny vazimba moa dia mponina voalohany teto Madagasikara araka ny filaza, ary fatapoko fatam-pirenena fa mahay zava-mahagaga maro izy ireo. Ao ireo mahay manjavona, ao ireo mahay mamindra faingana toy ny tselatra, kilalao tamin'ny avokoa hatramin'ny mandatsabaratra. Tsy nisy ninony toky kanefa ireny. Noho ny tonga tany amin'ilay toerana ny anao lahy dia alim-pandihizana no novantaniny voalohany, satria tia miara-mifaly ny tovolahy. Manalazy hoy ny filazan'izay. Nafinaritra ny hirahira sy ny dia, na afa-po ny toaka sy ny tsaky. Noho ny voky tamin'io ny kibony, dia mba nitady fahafa-po ho an'ny taovam-batany hafa izy, ka nisafidy tamin'ireo tovovavy jangana men'ilay toerana. Izany tovovavy antsoina hoe Menja izany no nahababony fony. Sady tanora malama ranjo io no manana izay nofokena tadiavina rehetra eny amin'ny vehivavy. Ny fanatsafa teo ireo ka noho ny vita ny ady varotra dia namonjy hevitra mangingina hanatanteraka ilay fifanarahana. Nanovokovoka mafy ny tovolahy nanararoatra amin'ny fahatanorany. Anotolomony tsy nisy indra fo tao ilay fanaka malemy ka nahatsiaro tena ho lehilahy feno itoky noho ny vita ilay fifanakalozany traikefa. Nitsangana nandao mifandrina moa ny vavy noho ny avy eo, ka niteny tamin'ilay nandro hoe andeha andro vetivety aho. Io indrindra ilay efa niandrasany toky, ka nitsiko toakary izy. Noho ny difiniditra tany anaty efitra fidiovana ny vavy, dia noraofiny lahy avokoa ny entana ka lasa izy nitsoaka tsy nandoha vola akory. Tô ny lahy Mery toky nizotra ny lalan'ny mody, tao amin'ity takariva mangingina ity. Tsy hainina feno na nitsiky nandravaka ny tavany raha nahatsiaro ilay tovovavy ny laozana izy. Tena voako iny, hoy izy ny omerery. Aza mba vendrana ihany hoa. Sendra nahatsiaro-poritra ilay karlahy teny an-dalana ka nakasisitsisiny kely valan-drano. Nosikafany ny hidim-patalohany, ka akory ianao mifantairany fa tsy teo intsony ilay badoda kely, fa izany hono no fiantson'ilay filahiny. Loza inona re ity hoy izy ny hika mafy. No tsapatsapainy ny vatany rehetra, nataony hatramin'ny savaposy saingy tsy hita ny ilainy tadiaviny. Io fa ny safilony tovolahy nanenona ny ratsy vitany. Nisy olona sendra nandalo teo ka nahary azy ny tomany. Fa misy inona hoy ilay rangana anontany any toky. Tena tratra ny ody ratsy aho, hoy ilay io ny tomany. Fa nanjavona ny filahiko. Izaho aho fa tsy afaka mivalan-drano intsony. Iza ny vehivavy niarana tory tamin'ny se? Menja, hoy toky. No niarana tory tamiko farany, fa nilaozako izy ary tsy nomeko azy ny volany. Mandehana faingany se, hoy ilay rangahy, mitady azy ary omeo azy ny volany. Raha tsy izany, tsy hiverina ny filahiny se. Dia niverina tany amin'ilay alim-pandihizany toky nitady ny Menja. Sofa mbola atao ilay tovovavy. Nandohalika mihitsy ny lany fona taminy ary vola mihoatra noho izay ny fanarahana no natolony azy. Noho ny voarainy vavy tokoa ny vola, dia niraraka toy ny rian-drano ny tao anaty patalohany toky. Ny ome azy avokoa ny manodidina kanefa tsy nahoany toky izany fa matoa ny raraka ny rano, dia niverina ny fantsona.
anatra ho antsika tia mamitapitaka izany tantara izany. Misy ohabolan-drazana milaza hoe izay elan'ny toratorahana mahavomasinangatra kofadio re tompoky ny manararoatra ny fahatsoran'ny hafa fa hanao 7 ambin'ny 70 andro fa an'Andriamanitra kosa ny andro fahazato.